Rivoaka malagasy efa avilazan'izao venareo avilena re zaho azo avakina re talandohako safa tsy angalitra dotitra avile zaho aza matahotra-intsony fa izao Alvin kandida milatsaka ho vidiana ho filoham-pirenena dia vonina mpanjoso ity Madagasikara ity amin'ny alalan'ny velovato 10 voalohany ny asa. Mety antany zao nareo hoe inona ny asako taloha? Tsy adomboko faritsotra konjy ny asako taloha mafana kiraro. Rehefa nijery ny vaovao tsy malaza maneran-tany tenanay dia hita fa ratsy ny asan'ny tanora malagasy. You ready? I love you, Davon. Only fun. When I was sitting. Where did you know? Ka noho izany napetraka ny planina tanora ampanjoso azo fitinina hoe TAI. Ny TAI zany dia manampy ny tanora tsisy asa mahazo vola. Tsy antaresa nefa izany. Ny tanora rehetra dia mila mamorona page Facebook ary manao vidéo monétisable izay partageko amin'ny page mba ahazoanareo monnaie YouTube. Aza matahotra fa ho zaraina iPhone 12 Pro Max avokoa ny tanora malagasy. Oui, allô? Thank you. I'm a bad bitch. Faro ny tsy fanjiam-pahalemana. Rivoaka malagasy. Zavatra marina no andeha lazaiko aminareo anio. Rehefa nandeha nitsangatsangana teny ambony helikoptera ny tenanay dia nahita ny dahalo iray izay hita nangalatra drak-drak. Gana ve zany? Non, drak-drak. Hita sy tsapa ireo fitarainana nataon'ny dahalo ao amin'ny fidama. Masini zay atao amin'ny fikambanana fidema fikambanana dahalo eto Madagasikara dia manao fitarainana aminao zany izay satria efa tsy zavatra mananaro intsony ny fitonjana izay napetraka ao dia mangataka fitahina avy aminao izay. Aza matahotra ianareo, zara président dia ametsaka ny culture apprivoisée de la campagne africaine. Ny kaka. Ny dahalo rehetra dia mila manana karatra izay azoam-bola isam-bolana izay hoentiny mamelona ny vady aman-janany. Fahatelo, ny alika. Rivoaka malagasy. Efa maro loatra ny alika eto Madagasikara. Non, ny alika eto Madagasikara. Ny mpanao kolikoly, ireo mpanao piraty, ary koa ireo mpangeto. Foana avokoa izany rehetra izany amin'ny alalan'ny TM. Tipo kamioty. Fahaefatra, ny gouvernemanta. Kevy nivoaka malagasy tamin'ny fitondrana teo aloha. Naninona? Miraviravin-tanana ireo ministra. Mila vahana nefa izany. Nisafidy ministra matiana ny tenako amin'izao fitondrana izao. Ministre Fantanjatena Tefo, Ministre Ferroviarenena Damema, Ministre Finance Lionel, Finianarina Aron, Fifinjamonina Rija, Asavavety Wilnay, ny fambolena Emmanuel, Pasamasi Tutuliana Lilgerf. Fahadimy, ny politika. Manalavitra ny vahoaka loatra ny politika rehefa malala. Tanjema nefa fa mahafaty mamony tena. Te hiadana ve ianareo? Tsy te hisoma savon intsony? Te hijery vidéo manaraka? Vitatsika izany vahoaka malagasy. Ikena sa ekena. Votez pour Alvin 2023, car si les propagandes sont une blague, mieux vaut voter pour un comédien.